hitantsika fa mbola ambany dia ambany ny fampiasana ny internet eto Madagasikara. Zay no mahatonga ny gouvernement sy ny ministère fanome tanana amin'ny secteur privé, ary androany moa zany dia ny Orange Madagasikara sy ny Facebook no miasa mba hanomezana maimaimpona ny accès amin'ny Facebook zany ho an'ny mpanjifa rehetra zay manana telefônina Orange. Ministera zany eo mijery ary mampirisika sy manao arbitre koa ndrenay mba hiatefa tanteraka any amin'ny saramabe-mbahoaka ny firoborobon'ny teknôlôjia vaovao. Io moa zany dia alohatsorona fa sika malagasy eto Madagasikara raha resaka infrastructure andresana dia anisany loha laharana tiana Afrika raha tsy teny amin'ny vitesse de communication dia anatin'ny telo voalohany. Fa nefa orinasa tsy miankina reo orinasa reo dia miankina foana zany amin'ny izay ofany aloha no fahazahoana ny an'izany vitesy aingana be zany. Ny ministère dia efa nanome toromarika ny autorité de régulation ary efa manomboka zany asa zany manao mesure na qualité de service ary mandray reny zavatra teneny ny mpanjifa reny hoe misy an'izao ary fa tena tsy mandeha mihitsy nefa facture mandeha ihany. Dia efa mijery akaiky an'izay ny ministère efa nanome toromarika ny autorité de régulation ka tsy maintsy miditra anatin'ny lalàna daholo reo opérateur reo ary misokatra mihitsy amin'ny mpanjifa ny varavarana misy site ny ministère zay mandray zay zavatra rehetra doléance moa zany dia anjaranay no zay no resako teo aloha hoe manao arbitre an'izany. Fantatritsika fa tsy azo atao tsony ny nampiasa plus tsisy anarana fa nefa zay ao anatin'ny lalàna ihany zany mety misy mahazo satria rehefa hividy aingakaingana mividy azy dia mety mampiasa izy anatin'ny herinandro maximum dia tapaka ho azy iny raha ohatra ka tsy tonga ilay olona mametraka ny photocopie ny karapanondrony sy ny identité tonga dia tapaka iny. Fa zahay dia mbola manamafy fa raha misy opérateur mbola manao an'izany dia responsable miaraka amin'izay mampiasa an'izany izy raha sanatry ka mbola misy tokoa zany ary manentana atsika rehetra zany mba hifanometanana foana hidirantsika ao anatin'ny tany fandalana.